inona mahatonga ny dadafara misafidy any Hery Rajaonarimampianina amin'izao fotoana izao ary ka eo amin'ilay fampitana mihitsy zany le hoe zao fa manapa-kevitra hitanao nandritran'izay fotoana zay dia niona tamin'ny docteur Pinson fa niona ihany koa tamin'ny Monsieur Hery dia niona tamin'ny Monsieur Hery za tsy indray mandeha fa imbetsaka ary nezaka izy nandresy laza ary tsy izy ihany fa misy namany koa avy eo miresaka amiko dia nametraka fepetra sy nanadiady tato amin'ny docteur Robinson rehefa jerevako ohatra fotsiny aloha zavatra tsy division izy roa docteur Robinson voalohany izy dia efa miteny izy raha zany lany marika Ravalomanana ary anisan'ny nanaovany propagande ary anisan'ny savadanan'olona azy dia nanarany marika Ravalomanana amiko izay misy ohabolana malagasy manao hoe rastareo mangadabady ka nanarandray ny tononona izany hoe tsy mahatoky ny valeur anao ianao fa tsy mahatoky ny valeur anao dia le olona valeur an'ilay olona hafa no entinao miady amiko izay voalohany aloha izay dia fa tsy fitezan-javatra satria tsy manana personnalité zany izy koa raha teo sady mety izy sinoa izy ny mety izy vazaha izany hoe tsy tena malagasy izy ary raha izay tsy fananany personnalité zay voalohany zany dia fa mametraka fa tsy izy ny tena hitondra fa misy olona ary raha mitatra zay mametisy azy sady mety izy sinoa izy ny mety izy vazaha mety hiampita zany hoe sao dia ny sinoa sy ny vazaha indray ny tavany any arena eto na ny olona avy any ivelany fa tsy izy akory ary hitantsika matetika resahan'ny olona foana raha misy tsy fitezan-javatra ny fitondrana anankiray dia hoe ka io anie le conseillerinao ny ratsy dia izy nefa efa ty mbolohany dia efa mametraka fa tsy manana personnalité ary zay anisan'ny lesoka lehibe zay hoe tsy mahatoky ny valeur an'izy mety ho ataon'olona gauche à droite izy nefa ny fataro tsara fa ny président izy ny responsable eo amin'ny firenena ary ny olona manodidina dia tsy mieritreritra fa tsy ny tombontsoany ianao no engagé ianao président no engagé amin'ny vahoaka fa roa manodidina nareo tsisy mieritreritra n'izany voaka izany fa ny ampanakirena ny tenany ka rehefa te-mbolohana anao dia fa tsy manana personnalité fa le olona manodidina no enonao dia ny eo zany ny intérêt personnel surtout ny vahiny ary zay no anisan'ny nahatonga somary kivikivy tsy tena rona be tany amin'ny docteur Robinson fa atao amin'ny Hery kosa amin'ny Hery Rajaonarimampianina amin'izay Hery Rajaonarimampianina zany au moins izy aloha tanora izy aloha dynamique faharoa izy mba hitako hoe manana personnalité enitsika matetika amin'ny haino aman-jery tsy fantatra aloha izay tena fahamarinana hoe mifanolana izy ihany mifanolana izy président Rajoelina be dia be no mandefa an'izany resaka izany nefa mety paikady koa izy tsy fantatra na paikady fa amiko zany positivité zany matoa izy mifanolana amin'ireo olona ireo indrindra président Rajoelina izay supérieurany matoa izy samy mety hoe miteny hoe micontre azy manana personnalité izy zany ary izay zany niveriko hoe atoany anankiray ohatra fotsiny amin'izao ary anisany natonga na hoe tara be ny fanapahan-kevitra dia niady hevitra taminy satria noho izay hoe raha hiara-iasa isika za kosa tsy d'accord hoe hiara-iasa amin'ireo olona izay efa maloto ao anatin'ilay ekipa taloha misy ekipan'ny président Rajoelina sasatsasany misy ny ekipanao sasatsasany aoka kosa mba hapetraka tsara ny fomba fiasa vaovao dia niteny izy hoe zany dadafara zao zany tsy président fa ministre za mpanatanteraka satria tamin'ity tatezamity ditanao hoe misy zavatra tsy nety be dehibe dia nametraka an'izay izy fa raha za kosa izy no lasa filoham-pirenena mba hametraka amin'izay kosa zany tena hoe zao no tena zavatra tiako hitondrana n'ity firenena ity ary anisan'ny takiko taminy koa moa zany dia hoe ahoana ny fanatantarana n'ity programme anasako ity ary satria tia rehefa tsy lany mba tiako tanterahana kosa ity satria nitako ity ihany nitako fa hanavitra ny firenena mba hampandrosan'ny Madagasikara farafaratsy mba ny ampahany amin'io dia eo moa zany dia tapaka nady hevitra dia lasa mody dia mifampiantso indray manaraka
dia io mifandresy lahatra foana ary izay no natonga an'izao fahatarany fanapahan-kevitra izao